taranja tenisy eo amin'ny fedinan'ny tompontakan'ny Madagasikara ihany koa efa herinandro mahery zay natanteraka izany zareo amin'ny fédération teny amin'ny kianjana Katsoiteny ka isan'ny lalao famaranana nandrasana teo amin'ny première série lehilahy ka dia mbola noporofony zakakely fa izy aloha no matanjaka eo amin'izay fedinan'ny tompontakan'ny Madagasikara zay rehefa nandresy any Mamialy teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny zazavavy ihany koa izay nandraisan'ny Zara Anjara dia mazava loatra fa izy no voahositra ho tompontakan'ny Madagasikara. Ny farana androany ny fidinan'ny tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy ka ity rahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao famaranana teo amin'ny Zakakely sy Mamialy. Mbola nisongadina hatrany aloha i Zakakely tamin'ity lalao famaranana ity rehefa nanamontsana any Mamialy tamin'ny seta 2-0, 4-0. Mbola lavitra araka izany raha izao vokatra izao ny andresy any Zakakely eo amin'ny première série zazalahy eo amin'ity taranja tenisy ity. Tsara nareo dia nizaky namoaka izay tatoandiko rehetra fanenjehako an'ilay 3e titre consécutif. Inona no tena hitanao hoe tombony ho anao? Eo amin'ny attaque angamba dia résistance koa mandritra ny échange. Inona no dingana manaraka ho an'ny Zaka? Dingana manaraka misy an'ilay Open International BMOI afaka un mois dia manomana an'iny sao. 700 ireo tonga niatrika izany fedinan'ny tompontakan'ny Madagasikara izany nanomboka teo amin'ny sokajy zandriny indrindra izany eo amin'ny 7 taona lasy vavy io ka hatrany amin'ny sokajy vétéran. Toy izao ary ireo vokatra tonga eto am-pelantanana tamin'ity lalao famaranana ity. Ho an'ny première série zazavavy dia ho an'ny senior zany dia Izara no nandresy any Anjanoro tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny deuxième série mbola senior zazavavy ihany dia Itsanta nandresy any Mioty tamin'ny seta 2-0. Troisième série Miora nandresy any Finaritra. Ary teo amin'ny quatrième série dia Miora nandresy any Manuela tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny sokajy vétéran lehilahy 4e série Jean-Louis avy any Antsinanana nandresy any Luc Fabien avy any Boeny tamin'ny seta 2-0. Vétéran mihoatra ny 5 taona Iery avy eto Analamanga nandresy any Francis avy any Antsinanana tamin'ny seta 2-0. Teo amin'ny vétéran kosa sokajy vehivavy ty 3e série Cécile avy any Boeny nandresy any Véronique tamin'ny seta 2-0 avy eto Analamanga. Tamin'ny mihoatra ny 5 taona sokajy vehivavy izay ny 4e série Isabelle avy eto Analamanga nandresy any Arlety avy eto Analamanga ihany tamin'ny seta 2-0. Ho an'ireo sokajy zandriny kosa indray ho an'ny latsaky ny 9 taona sokajy zazavavy io Miotso nandresy any Miarana tamin'ny seta 2-0 avy eto Analamanga. Latsaky ny 10 taona mbola sokajy zazavavy ihany Yael nandresy any Maoly seta 2-0. Latsaky ny 12 taona Mioty nandresy any Manuela ary latsaky ny 14 taona Itsanta nandresy any Mioty tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 18 taona Izakina niondrika nanoloana ny Rosea tamin'ny seta 2-0. Ho an'ny sokajy zazalahy kosa indray latsaky ny 10 taona Ikiady nandresy any Santrasy tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 12 taona Itoky nandresy any Asina tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 19 taona Iandro Toavina nandresy any Vaya tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 18 taona Iandro Tokina nandresy any Nicolas tamin'ny seta 2-0. Latsaky ny 9 taona kosa dia Ite Franja nandresy any Tony tamin'ny seta 2-0.